vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asa Nanisik ang punyang palay aminiran eny ary dia amin'ny fofeno firaviravona indray no mba iaonana amintsika menaka mpanaraka ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra eto amin'ny télé radio na amin'ny Facebook amin'ny YouTube androany dia mba hiresaka zavatra lehibe mahakasika andra raha-pirenena ny andraikitsika menakavy momba ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena satria tsika tsy afaka miala eto Madagasikara ary tsy afaka iova ho nationalité hafa fa tsy maintsy malagasy foana no zany dia resaka ho zava-dehibe mihitsy androany ny ampianatra atsika zay zavatra tokony ho takatsika zay zavatra tokony ho takatsika mahakasika an'izany atao hoe andraikitsika eto amin'ny firenena izany andolo tsika ivavaka amin'izao fotoana izao metraka izao fotoana izao ampelantanan'ny tompo mankasitraka indrindra Jesosy satria Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao tianay ianao ary mandray anay ianao mankasitraka amin'izao fotoana lehibe izay nomenao anay zay izay andraisanay ny teninao andraisanay ny afatrao mitenenina Jehova fa vonina iaino izay mpanomponao ampianaro ny sitrakao ampianaro ny lalanao ary ampafantaro anay tompony andraikitra tokony ho raisinay eto amin'ity firenena malagasy malalana ity hitanay ianao sy ombanay ary miara-miasa aminay mandrakariva ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen eny ariavana ndao maky tenin'Andriamanitra anakiretsika atao amin'ny Genesis 4:12 ovakiko amin'ny anaran'ny tompo Genesis 4:12 ary amin'ny andininy fa 13 manao hoe ary tonga ny anankiray izay efa nandositra ka nanambara tamin'ny Abrahama Hebreo izay noho natao ankazo terembitany Mamre Amorita rahalahin'ny Eskola sy Anera fa ireo dia olona efa vita fanekena tamin'ny Abrahama ary raha nare Abrahama fa lasa kobabo ny rahalahiny dia nitondra ny ompikeliny 7,700 izy izay efa nahay ady ka nanenjika trano-dana dia nitokotoko amely azy no ny alina izy sy ny andevolahany dia namely azy izy ka nanenjika azy atrany Hoba izay eo avaritra Damaskosy ary napody ny fananana rehetra izy ary lotaralahany sy ny fananany dia napodiny koa mba mivavy sy ny vahoaka araky ny nambarako taminao tao dia mba hiresaka momba ny zavatra tokony atao eto amin'izao firenena izao tsika satria iarahantsika malala ny zavatra mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao momba ny tiaretina miparitaka Covid-19 ary ny tena manahirana ara dia tsy le aretina intsony no olana fa ny fiainan'ny olona amin'ny akapobeany mihitsy ny zavatra hoanina ny trosa izay mitakovana izay mifanontona satria ao anatin'ny andro maro tsy ny asa nefa raha vita ihany koa ty confinement ty dia tena mbola olona na vaovao koa satria vita ny confinement fa saingy olona sahirana daholy olona manana problème daholy no mivoaka ao anatin'ny confinement ary dia ny aretina afaka ny aretina sitrana fa ohatran'ireny le olona niditra hôpitaly reny ary lany vola tany amin'ny hôpitaly lany arena dia ny akamaroan'ny olona tena ho tratran'izany
zany efa tena mampahery anareo pino tena mampahery anareo zanak'Andriamanitra mijery an'ity fandaran'ity fa na de miteny an'izany resako zany ary andro any hoe zay zavatra hitranga zany ary tena hitranga de sa kosa nefa ny milaza fa ny zanak'Andriamanitra rehetra raha tena zanak'Andriamanitra ianao dia anokatra lalana ho anao Andriamanitra ao anatin'izao Kristy zao. Zary havana tena tsy mino an'izany mihitsy tena tsy mino hoe hitovy amin'ny gentlisy ianao de miara miletika amin'ny gentlisy ianao. Tena tsy mino an'izany hoe mikorotana zao tontolo zao de miara-potika eto ambonin'ny tany ianao. Tsy mino an'izany hoe misy aretina eto ambonin'ny tany Covid-19 dia ho tratrany eo aretiny koa ianao de ho fatiny eo aretiny satria maro be ny olona matiny de ho matiny ianao. Ripiny malala mafana fo amin'ny tompo raha tena mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Za tena miteny aminao ny zavatra nampanantenan'Andriamanitra voalohany de ny fiarovana atsika. Fiarovana atsika izy andidiny anjeliny aminao izy andidiny anjeliny aminao ka iaro anao ny anjeliny Jehova mitobo manodidina an'izay matahotra azy ka mamonjy azy. Aniraka ny anjeliny izy ka tsy ho tafitohana amin'ny vato ny tongotrao fa panantenana nomen'Andriamanitra daholo zany. Ary nampanantena izy fa iaro atsika zany rehetrarehetra zany dia nampanantenan'Andriamanitra ary nisy zavatra nampanantenan'Andriamanitra voalohany ary tena goavana ao anatin'ny Baiboly ao de ny fiarovana. Na de misy arivo aza lavonilanao ary raha ialina eo kavananao hijery maso fotsiny ianao fa Andriamanitra iaro anao. Na de mandeha mamaky ny loha sahaliko ny fahafatesana aza de tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Jehova mpiandry ka tsy anan-java mahory mampandry ao amin'ny maitso ny dikan'izay. Na de tena anatin'ny fisavoritana tanteraka ary zao tontolo zao. Ny zanak'Andriamanitra misy fiarovana, misy mpiandry. Jehova mpiandry ka tsy anan-java mahory na de mandeha mamaky ny loha sahaliko ny fahafatesana aza tsy atahotra ny loza satria ianao no amiko. Nampanantenan'Andriamanitra daholo zany. Hoy Davida mpanjaka manao hoe Jehova no aram-batoko sy fiarovana Jehova no aram-batoko sy fiarovana zany no mahatonga na milaza amin'ireo zanak'Andriamanitra. Velomo ny fanantenanao anatinao. Velomo ny fanantenanao anatinao fa momba anao Andriamanitra. Aza raha tena zanak'Andriamanitra ianao ny tiako tena n'ilay zanak'Andriamanitra de ianao lay tena efa nanolo tena tanteraka ho an'ny tompo. Ianao le efa manamaso tena, ianao le vehivavy lehilahy efa tsy milalao fahotana fa manao zava-dehibe ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha tsy manao zava-dehibe ny fanoloran-tena ao anatrehan'ny tompo, zany ny olona resahako eto. Tsy le olona mivavabavaka mpiatsara velatsy, tsy le olona mivavaka nefa ny fahotana toizana ihany, tsy le olona mivavaka nefa ny mifikitra amin'ny ratsy ihany, fa ireo tena zanak'Andriamanitra ny resahako. Noho izany mampahery anao hoe velomo ny fanantenana. Aza mikoropaka, aza matahotra, anangana anao Andriamanitra, ary melombelona amin'ny fanahinao ary tsy avelan'Andriamanitra ho rendrika zany ianao. Velomo ny fanantenana. Tena mety tsisy ny asa, mety tsisy ny vola, mety tena anaty krizy kanefa tadidio Andriamanitra koa amatsy anao foana. Minozo teniko zao fa ny Andriamanitra ivavahanao de Andriamanitra fahagagana, Andriamanitra mahagaga, mahavita fahagagana amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ka tsy tokony isy zavatra apotika sy aravanao zany. Ny fiainanao tokony hitsangana foana. Ny fiainanao tokony ho tafatsangana foana. Mampahery atsika pino. Raha marary ianao anasitrina anao Andriamanitra, velomo ny oby ao an-trano, velomo ny fiderana, velomo mivavaka. Tena zao zavatra iainantsika zao rea olona de tena vanim-potoana iomanantsika ho amin'ny tena fiambenana, ho amin'ny fanamasina tena, ho amin'ny fiampitomboana amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Velomo ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Amelona anao izy, aza matoky vola, aza matoky harena, aza matoky olona, matoky ny Andriamanitra ao, de anangana anao ny Andriamanitra ao. Hotahiny tompony ianao. Faraky nambarako tany amboalohany teo dia manana andraikitra ny mpivavaka, ny pino, ny pasteur. Inona ny andraikitra ny pasteur amin'izao vanim-potoana izao satria be da be fantanina mipetraka tahaka zany any amin'ny Facebook. Ny fantanin'ny olona moa sady mitsikera ny manany ihany no manambany ny manao tsinotsinona. Inona ny andraikitra ny mpitondra fivavahana. Ary misy aza tena samy laza mihitsy hoe ny Jesosy nareo tsy mahavonjy.
Jesosy nareo tsy mavita ninina raha mavonjy ny Andriamanitra reo maninona ny misy pastera be da be maty maninona ny misy mpanompon'Andriamanitra be da be maty nefa nareo milaza fa mahagaga ny Jesosy nareo riavana malala tsy midika akory fa raha misy ny savony misy mpanao savony eto Madagasikara ary ny savony mora eto Madagasikara tsy midika akory fa raha misy ny savony de tsy misy ny olona maloto tsy midika akory fa raha misy ny hôpitaly de tsy misy ny olona maty tsy midika akory fa raha misy fanafody etsero miady amin'ny aretina de midika ave zany fa tsisy ny fahafatesana fa io mo tsy anjarantsika ny mitsara an'izy tsy anjarantsika mitsara an'izy fa safotsy miteny hoe velona ny Andriamanitsika raha misy ny olona maty vokatry ny aretina tsy midika hoe tsy manasitrana Andriamanitra manasitrana Andriamanitra na misy azany maty ary tena mamonjy ary manafaka za de mahita an'izany andro manalina mahita an'izany tsika olona sitrana andro manalina ary afaka amin'ny aretina ntsika de vavolombelona zany riavana vavolombelona zany tsika manafaka Andriamanitra ary manasitrana ary voninahitra ho an'ny tompo fa izahay isanandro de mandray marary ary mivavaka ho an'ny marary ao anatin'izao zavatra misy zao de mandray marary isanandro amapolipolo ny amanjatony ametra-tanana ary ao anatin'ireny be da be ny sitrana maimai-pona amin'ny fametra-tanana zany no midika fa manasitrana Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra na tsy manasitrana ny marary rehetra ary izy de manasitrana ny aretina rehetra fa saingy avelao androany mba tena mpianatra anareo hoe ahoana moa zany hoe connexion amina mpanompon'Andriamanitra miconnecté amina mpanompon'Andriamanitra miconnecté amina mpanompon'Andriamanitra satria de tena azavaiko tsara amitsika ry havana fa en danger ny firenena ray indrindrandrindra ny firenena malagasy izay efa azavaiko foana ombeny fa ny firenena malagasy tompoko de tena firenena miavaka tsy mitovy amin'ny firenena aty Afrique du Sud tsy mitovy ny firenena koreana tavaratra tsy mitovy amin'ny firenen'ny Russie tsy mitovy ny firenena any Europa rehetrarehetrany ny firenena malagasy fa ny firenena malagasy ny Madagasikara dia firenena efa ny famatotra tamin'Andriamanitra ny famatotra tamin'Andriamanitra nampifamatorany Ranavalina tamin'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany Ranavalina voaloha tamin'izany tsapatsika tsara la izy nitondra ny fivavahana la Ranavalina faharoa koa angamba tamin'izany fa Ranavalina fahatelo moa le nanenjika fivavahana iny de lasa sesitany efa ny famatotra tamin'Andriamanitra tamin'izany tadiditsika tsara tamin'ny 1991 fa nisy grevy teto Madagasikara nisy tolona teto Madagasikara ary ny tolona tamin'izany telo hoe androdana ny mandan'ny Jeriko inona moa ny mandan'ny Jeriko zany fa de hoe ao anaty baiboly nge no ahitana zany mandan'ny Jeriko zany ao anaty baiboly tamin'ny andron'ny Joshua nisan'izany hoe mandrodana ny mandan'ny Jeriko zany ary tamin'ny 1991 teto Madagasikara dia raikitra mifandrodanana ny mandan'ny Jeriko tamin'izany ary de fitombavaka ny natao teo amin'ny 13 mai vavaka ny natao teo tamin'izany isanandro de nisy fitombavaka tadiditsika tsara tamin'ny 2002 nisy crise teto Madagasikara grève be ihany koa tamin'ny 2002 ary de mbola vavaka koa ny natao vavaka ihany koa ny natao tamin'ny 2002 rehefa tao anatin'ireny grève reny de alefa ny hira-pivavahany alefa ny fitombavaka alefa ny vavaka tamin'ny 2002 tamin'ny 2009 de mbola nisy koa ny crise teto tamin'ny 2009 ary de isaky ny misy crise dia miditra foana mpitondra fivavahana manao fitombavaka foana misy fitombavaka foana inona moa ny tiana tongavana amin'izany ny tena tiako atongavana amin'izany de ny hoe tena ny tsika malagasy dia nampifamatorona mihitsy tamin'Andriamanitra tsika za mieritreritra hoe mandeha tsy amin'ny ankapobeny tsisy manao sorona nisy ny tolona tamin'ny 91 fa tsy nisy hoe andao ano sorona omby eto Analakely mba androdanana mandan'ny Jeriko tsisy an'izany fitombavaka natao teo tamin'ny 2002 tsy nisy hoe sorona ondry na osy fa fitombavaka natao teo amin'ny 13 mai tamin'ny 2009 tsy nisy sorona andry na sorona ty fitombavaka natao teo
ary tam propagande farany teo azy ny akamaroan'ny candidat zay nyrotsaka ho filoham-pirenena de nanomboka tao anaty fotoam-bavaka daholo aloha zany hoe tena isaky ny anangana zavatra teto amin'ny firenena tsika nanova zavatra de nentina foana ny anaran'Andriamanitra ary zany no ilazako anareo fa ny firenena malagasy firenena miavaka tsisy resaka silamo mihitsy raha ny tamy 91 hoe natsona ny silamo na musulman nanao fotoam-bavaka teo Mamasina tamy 2002 tsy nisy fivavahana kristianina na piasa baiboly tamy 2009 atramitsika androany dia fivavahana kristianina no ampiasain'ny mpitondra rehefa nangan-javatra na anrodana zavatra zany hoe misy fifamatorana amin'Andriamanitra ity firenetsika ity ary profony zany reny lanonam-panjakana ireny matetika rehefa misy lanonam-panjakana eo ny avoloana ohatra zany dia tomboka kely amina fotoam-bavaka foana aloha misy pasteur mitarika foana aloha lay fotoam-bavaka de zay voa manomboka ny kabary manomboka ny resaka rehetrarehetra zany no midika fa firenena miavaka Madagasikara ary tena nampifamatorana tamin'Andriamanitra. Inona zany ny vahaolana am'izao fotoana izao raha tokatojo an'izao arety mandringana izao ny malagasy zao tontolo izao inona zany ny vahaolana tokony ho ataon'ny kristianina ho an'ny pasteur inona zany ny andraikitra tokony ho raisina mpanompon'Andriamanitra ry izy misy efa nazavaiko teto efindroa nanazavana izy ity fa tena hotsindreko androany rehefa nampifamatorana tamin'Andriamanitra ity firenena ity ry havana ry mpitondra malala ry mpanao politika de tady idio fa tsy hoe rehefa hitady seza fotsiny tsika tsy hoe rehefa hanao propagande fotsiny tsika tsy hoe rehefa hanongana fotsiny tsika n'izay olona eo amin'ny fitondrana de ampiasaina ny anaran'Andriamanitra fa rehefa mandeha ny raharaha mandeha ny toedraraha dia adino Andriamanitra tsy tsaron'Andriamanitra na mody tsarona ihany fa ny anjoronjorom-bala kely mody tsarona ihany fa ny amin'ny sisisisiny ka dia le tena fahaizantsika ny ampiasaitsika ny herintsika ny ampiasaitsika ny dokotera ny miasa mafy fa Andriamanitra somary anjoronjorony ary eo ny erreur be ry havana ilaza aminareo fa rehefa nampidirinao Andriamanitra de tokony ataonao laharana voalohany izy teto amin'ity Genesis 4:12 novakitsika ity zao dia nisy firenena anankiray atao hoe Sodoma izay nisy mpanjaka maromaro niady tamin'io fireneny Sodoma io izay nambabo azy nanafika azy ary amin'ny mahafirenena azy firenena Sodoma dia nisy miaramila amin'arivo ny tao mety misy miaramila manalo ny tao nefa ny zavatra nampalahelo de zao resy teo alohany fahavalony ity fireneny Sodoma ity raha mamakytsika eo amin'ny Genesis 4:12 manomboka amin'ny andininy voalohany de ahitanao an'izany tantara izany ilota de zana-dralany Abrahama dia anisany nipetraka tao Sodoma ka lasa babo tany Sodoma lasa babo ihany koa ilota mianakavy babo ary resy niaraka tamin'ny mponina tao Sodoma raha voarehany Abrahama izany i Abrahama fantatsika tsara ny tantaran'i Abrahama fa i Abrahama de lehilahin'Andriamanitra lehilahy natson'Andriamanitra lehilahy misy ositr'Andriamanitra lehilahy misy ny fanan'Andriamanitra ka raha voarehany Abrahama fa nisy nanafika ny fireneny Sodoma lasa babo any lota zana-dralahany de miainga i Abrahama iainga andeha hanao inona hanavitra ny lota hanavitra n'ireo olona tao Sodoma teo ampelantanany fahavalo ary raha mijery tsika fa mba isan'ny olona nananany Abrahama tamin'izany de 300 monja 300 lahy monja ny miaramila ny Abrahama na ny olona niaraka taminy reo ny andevony 300 lahy inona moa reo olona zay vitan'izay miaramila 300 manoloana ny olona miaramila manaliny fahavalonao miaramila manaliny amina rivony maro inona zay vitan'izay miaramila ny Abrahama 300 fa saingy zao nahavariana raha mamaky an'io tantara io tsika dia eo amin'ny 15 dia nitokotoko amely azy no ny alina i Abrahama sy ny andevolahany de namely azy izy ka nanenjika azy hatrany Hoba
izay ao avary sy Damaskosy ary napody ny fananana rehetra izy ary lotaralany sy ny fananana koa de napodiny koa mba amin'ny vehivavy sy ny vahoaka. I Abrahama no nanampy tosika dia namonjy andreo olo reo. I Abrahama niaraka tamina miaramila 300 lamonjy nefa miaramila 7 fa saingy nafinaritra nitondra fandresena i Abrahama, niverina tamin'ny fandresena ary niverina daholo reo olona babo, niverina lota menakavy, niverina ny fananana azo ny Abrahama daholo zany. Riavana ny mpanompon'Andriamanitra de tsy afaka misaraka amina firenena anankiray. Indrindra firenena nampifamatorana tamin'Andriamanitra de tokony hoe foana ny mpanompon'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ny mpanompon'Andriamanitra miataka, miala, de tonga ny fahababona, tonga ny faharesena, tonga ny fahampitehana. Rehefa tena tsy naovoka, rehefa tena resy ny mpanjaka Sodoma, reraka, potika, de niantso any Abrahama, atsovy Abrahama. Fa any amin'ny Abrahama lelan'Andriamanitra ny sekret, any amin'ny Abrahama ny vahaolana. De mbo dinihanareo am'izany moriavana. Hoe i Abrahama niaraka tamina miaramila kely raha hery sy tanjaka, inona moa ny vitany? Inona moa zay vitany Abrahama miaraka amina miaramila 300? Fa saingy zao tsy le miaramila 300 no heriny, fa lay Andriamanitra miaraka aminy, lay Andriamanitra miaraka aminy. Ka rehefa nomena sehatra Abrahama hoe andana idiro atsetra ry Abrahama, midiry anao, andana vonjeo, niaraka tam'izay koa tonga ny famonjena. Ary de niverina tam'loniny, nandresy Sodoma, niverina daholo ny olona babo. Eo no tiako atongavana ry havana hoe ilaina ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa tena hita ny zavatra mitranga fa mikorotana, tsy hita zay vahaolana, de misy Abrahama ho tokony atsona. Misy Abrahama, tsindriko tsara hoa, le izy tena atsona mihitsy le mpanompon'Andriamanitra de omena lanjany. Natsomena vola ary izy omeo lanjany. Omeo lanjany. Ry mpanompon'Andriamanitra, tongavinareo aty amin'ny birao, mba tongavinareo andotsika mba hivavaka, hitanareo ny zavatra misy, andonareo mba tena pio, ilainay ny vavaka ataonareo, tena soso, omena lanjany ilay mpanompon'Andriamanitra. Na tsy omena vola ary tsy maninona, fa omena lanjany. Satria eo ambadiky ny connexion-nao amina mpanompon'Andriamanitra, ny fifandraisanao amina mpanompon'Andriamanitra, ianao miconnecte amina mpanompon'Andriamanitra, de tsy maintsy misy famonjena foana ho voaray anao rehefa eo ny mpanompon'Andriamanitra. Atao amin'ny Genesis 3:30 de misy tantara anankiray hafa. Tantarany izy ty Labana sy Jakoba. I Labana moa de tsy iza fa rafozan'ny Jakoba. Ary Jakoba haitsika fa i Jakoba de tsy iza kory fa Israely. I Jakoba de zafikely Abrahama. Dia zao no fandeha no vakiko ane ato amin'ny Genesis 3:30 hoe andiny fa 5:20. Ary rehefa niteraka ny Josefa Rahely de hoy Jakoba tamin'ny Labana, alefaso akany amin'ny fonenako sy ny taniko, meo amin'ny vady aman-janako izay nanimpoko anao, dia andeha ao fafantatrao ny fanimpona zay efa nanimpoko anao. Ary hoy Labana taminy, masina ianao, raha mahita fitio masinao aho, mitoera eto amiko, fa efa namantatra aho, ka fantatro fa avy taminao no nitahin' Jehova. Avy taminao no nitahin' Jehova. Ary hoy koa izy, tonony izay karamanao, de omeko anao zany. Teto io tantarany i Labana sy Jakoba io, izy mianakireo moa zany ampivinantso rafozana. Dia nanompo an'i Labana tao i Jakoba amatonany maro, amapolopolom-potonany, de nanompo an'ny rafozany tao izy, nanompo ny rafozany, tsy nandraika ramana ny ariary. Ary rehefa tapitra ny contrat niteraka tamin'ny vadiny Jakoba, de izy Jakoba tamin'ny rafozany, avelao am'izay andeka, efa elany nanimpoko anao teto, efa vita zay mba servisiko teto avelao sasy ny vady aman-janako andeha. De zao niterin'le rafozany, Labana rafozany, aza mandeha ozy izy, hoy Labana taminy, masina ianao raha mahita fitio masinao mitoera eto amiko, efa namantatra ka fantatro fa avy taminao no nitahiny Jehova.
avy taminao no nitahiny Jehova aza mandeha renao ry Jakoba fantatro tamin'ny anao tonga voalohany teto na antsakely tamin'ny anao tonga voalohany teto tsisy nininina tamin'ny anao tonga voalohany teto sahirana tamin'ny anao tonga voalohany teto tena hitanao ngamba fa zararanisy ondry kely 12 20 teto omby kely zararanisy fa atramina tongavanao tonga amina rivo nisan'ny omby tonga manala nisan'ny ondry ny iny stigny gisa sy ny gana sy ny vorontsoloza sy ny akoho efa tsy tambo isaina intsony nandinika hoy le rafozany fa tena avy aminao ry Jakoba avy aminao no nitahiny Jehova ata amin'ny alalanao no nitahiny Jehova noho izany mitoera ihany ianao aoka hisy connexion aminao ihany aoka hifandray aminao ihany fa tena ianao ny fototry zao fananako arena izao i Labana de nalala fa i Jakoba de mpanompon'Andriamanitra i Jakoba lehilahin'Andriamanitra i Jakoba zanak'Andriamanitra ary tao anatin'ny Jakoba misy hery mitondra fitahiny misy hery mitondra vahaolana tao anatin'ny Jakoba misy hery mitondra fanasitranana tao anatin'ny Jakoba misy hery mitondra fanambinana ka raha vao miala io Jakoba de fantatry Labana fa hopotika izy hopotika ny tokantranony hopotika fidiram-bolany hopotika ny momba azy satria ao amin'ny Jakoba ny sekrean'ny fiainana zany natonga ny Labana hoe mijanona ihany ry mpitondra fanjakana ry mpanao politika za mbola mamerina amintsika ilaina ny mpanompon'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra mety tsy nianatra science ny pasteur mety tsy nianatra dokotera ny pasteur mety tsy nianatra momba ny fandidina ny pasteur tsy malala zay mety fanafodina ho any ny pasteur mety tsy malala ny inona fa tadidio fa ao anatina pasteur ao misy herin'Andriamanitra ao ary ianao miconnecta amina mpanompon'Andriamanitra misy connexion amina mpanompon'Andriamanitra de misy fandaminana be dia be ataon'Andriamanitra rehefa misy fifandraisana amina mpanompon'Andriamanitra ianao am'izao vanim-potoana zao manko de ny hoe dokotera no ilaina fanafody no ilaina hôpitaly no ilaina ny pasteur aleo ivavabavaka any amin'ny sisisiny mety ho ady sokevitra izany atsovo ny mpitoroteny misy lehilahin'Andriamanitra bedabeta na tsy zary aza miantso fa za olona tsy de mendrika loatra mpanompo tsy de maso loatra fa misy mpanompon'Andriamanitra bedabe any ray aman-dreny ara-panahy ao amin'ny fiangonana zokony fiangonana zandriny atsovo izy ireny omeo lanjany izy ireny fa ao anatin'izy ireny misy Andriamanitra misy fanahy masina misy Jesosy ao anatin'izy ireny ary amin'ny fotoana isika mifandraika mamelanjany an'izy ireny dia anomboka isy zavatra iova fandaminana mety misy zavatra tsy vitan'ny dokotera tsy vitan'ny infirmiera mety misy zavatra tsy vitan'ny manapaiza mety zavatra tsy vitan'ny fanafody fa amin'ny alalan'ny hery zay nanan'ny mpanompon'Andriamanitra ireny anova zavatra bedabe sy hitondra vahaolana eto amin'ny firenena hoy Labana mantsy an'i Jakoba aza mandeha mijanona ihany ianao za mahalala hoy Labana fa avy ao aminao misy fanambinana avy ao aminao no nitahiny Jehova tamin'ny alalanao ohatra niova daholo ny zavatra rehetra ka aleo anao miconnecta amiko any aleo anao mifandray amiko hitanao fa tena notazoma mihitsy natao priorité mihitsy nomena lanjany mihitsy ary fatany fa ny famezana lanjany io mpanompon'Andriamanitra io no mahatonga ny zavatra tsarehetra ndeha amin'ny atsakany sy andavana am'izao zavatra misy eto amin'ny firenena zao mbola manao antsoava ho atsika mpitondra fanjakana ny gouvernemanta tsarovo fa misy lehilahin'Andriamanitra eto amintsika mpanompon'Andriamanitra ary tsarovo fa ty firenena ty mbola veriko ihany tsy mitovy amin'ny firenena rehetra isaky ny misy propagande isaky ny misy problema crise politique eto de manao fitombavaka foana tsika eo amin'ny trésumé eny am'izay anaovana manao fitombavaka misy crise dikan'izay tsy ao anaty crise ihany ao politique ohatra izay ny lehilahin'Andriamanitra am'izao fotoana izao atsoy reny lehilahin'Andriamanitra reny atao amin'ny Genesis 1:7 de misy tantarany Farao i Farao mpanjakan'ny Egypta zay nanofy ndray andro vakiko ny andininy voalohany Genesis 1:7 ny nilazany Josefa nofy Farao sy nanandratanazy ho mpanapaka ny Egypta ary rehefa afaka 2 taona mipaka dia nanofy i Farao ka indro nitsangana teo moron'ny Ely ary indreo nisomby vavy fito tsara tare sady matavy niakatra avy tany Ely ka nihinana teny amin'ny bararanta
ary ndreo koa nisy ombivavy fito hafa kosa ratsy tare sady mahiny akatra avy teo ny ely nanaraka azy ka de nijanona teo anilan'ireo ombivavy teo morony ely ary reo ombivavy ratsy tare sady mahi ny hinana reo ombivavy fito sady tsara tare matavy dia nahatsiaro Farao. Eo amin'ny andininy favalo ary noho ny maraina de nitebiteby ny fanahany ka de naniraka napaka ny omby asy rehetra tao Egypta sy ny olokendry rehetra tao izy ary nambaran'ny Farao tamin'ny reny ny nofiny kanjo tsy nisy na de ray aza nalaza zay hevitry ny nofy tamin'ny Farao. Eo amin'ny andininy raiky ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo dia naniraka Farao ka napaka ny Josefa de nalaina faingana tao andavaka Josefa tao amponja zany ary nanaratra ny volombavany sy ny ova fitafina izy de nakany amin'ny Farao ary hoy Farao tamin'ny Josefa nanao nofy aho ka tsy misy mahalaza ny heviny ary izao na rehefa ianao ony raha mandre nofy de mahalaza ny heviny ary Josefa de namaly amin'ny Farao ka nanao hoe tsy ahy izany Andriamanitra no ilaza zay valiny iadanan'ny Farao. Amen. Teo dia nanofy i Farao ary i Farao moa lazaiko anareo zany tamin'izany dia tsy mpanjaka tsotra tsy roi tsotra izy fa amperora. Zany hoe zany amperora zany dia nisy firenena maromaro mihitsy izay teo ambany fiadidiny teo ambany fitatanany fa tsy Egypta ihany fa i Farao de tena amperora tamin'izany fotoana izany. Nanofy Farao ary nofiny de somary nofinofy ratsy ihany tsy de idirako lalina le nofy fa nofy lalindalina kely nofinofy ratsy. De rehefa tonga ny maraina rehefa avy nanofy izy de nampanatsony ny manam-pahaizana, nampanatsony ny piskedy, nampanatsony ny omby asy, nampanatsony ny olokendry rehetra tao Egypta, olokendry zany olona manatsaina zany, nampanatsony ny tandapa, zory zalahy nanofy atamin'ny alina ka tena tsy azoko mihitsy hoe inona ny dikan'le nofy, tsy azoko fa tena ohatra ny hafahafa be le nofy ary fantatro hoe Farao fantatro fa tena misy dikan'le nofy ka mba hatataraiko aminareo izy fa inona ny dikany. Nampanatsona ny olokendry, ny omby asa, ny piskidy, ny olona manam-pahaizana teo amin'ny fanjakana, mpandinika nofy, ny astrologue fa tsy nahavaly an'ny Farao. Tena tsy hainay andro mpanjaka mialatsiny zay fa sao de miteniteny foana eo tsy vitanay ny mandika an'izany nofy zany fa nisy lehilahin'Andriamanitra iray anefa Josefa ny anarany nogadraina tany amponja io lehilahy io nidina tany amponja Josefa ary tany amponja izy no natsona satria Josefa irery ihany no mahay nandika an'le nofy, Josefa irery ihany no mahay milaza ny hevitry ny nofy ka de natsona izy avy any amponja avy any anaty tranomaizina. Andao ianao ry Josefa fa ilain'ny mpanjaka ianao fa ny mpanjaka nanao nofy ka tsisy mahay mandika azy, ianao ny mahay mandika azy ary de nafinaritra ny toy ny tantara tokoa fa tena voadikan'ny Josefa mihitsy ilay nofy ary tena voadikan'ny Josefa amin'ny atsipriany ary de tena nisy valiny ary tena nafinaritra tamin'ny Farao nataony lasa tanakavanana mpanapaka ny tany Egypta Josefa. Inona moa ny tiako atongavana? Nisy manam-pahaizana tao Egypta, nisy nanana omby asa, nisy mahitahita fa saingy zao misy zavatra tsy voafehany, misy zavatra tsy hainy, misy zavatra tsy vitany mamahazy. Fa lehilahin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, olona manana ny fanan'Andriamanitra no afaka mahava azy. Eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ry havana, ry mpitondra fanjakana misavoritaka ny firenena. Ary raha mandinitsika dia tsy ny aretina ihany no mampisavoritaka fa ohatra misy zavatra mampisavoritaka tampotampoka zany tentenany, ohatra misy jira mahatampoka zany mampisavoritaka, ohatra misy problemana fitantanana ministra, ohatra misy olana kely tampoka zany, misy problemana zavadravatra kely ohatra mampisavoritaka zany ary ohatra ny tandindindona ohatra ny misy olana akoatra ny aretina
de misy olana ohatran'ny mipotrapotra tampoko zany tsy hitana hoe olana vaizy na avy amin'inony ny tena marina de misy devoly misy fanaratsy miezaka manapotika n'ity fireneny ty ary manakorotana n'ity fireneny ty misy devoly ka na de eo arany manam-pahaizana misy zavatra tsy voavahany manam-pahaizana teto zao farao de nakany olon-kendry olona mahay ny olona manana connaissance manana intelligence manana omby asa milaza azo pahita fa tena tsy afaka anteny tsy navita mininona teo alohan'ny problème farao mpanjakany Egypte le lehilahy mpanompon'Andriamanitra nogadraina tany amponja nidina tany hatramaizina io no afaka namany olana teo amin'ny firenena afaka namany olana teo amin'ny farao mpanjakany Egypte ry mpitondra fanjakana misy Josefa kely ao misy Josefa ao mety nidina tany amponja mety notakomana mety nidina tsy nijerena mety notsinotsiniavina i Josefa kely io mety anampy anareo amin'ny famahana ny olana mahazo ny firenena lelan'Andriamanitra izy io mpanompon'Andriamanitra izy io zanak'Andriamanitra izy io atsovy izy ohatra fatelo zay ohatra voalohany tantaran'ny Abrahama teo ohatra faharoa ny tantaran'ny Jakob ohatra fatelo ty meko anao ty tantaran'ny Josefa nilaina Josefa nilaina rehefa misy zavatra tsy voavay eo amin'ny firenena ray riavana de Josefa no atsony mpanompon'Andriamanitra no atsony mila manana connexion amina mpanompon'Andriamanitra mpitondry satria misy zavatra tsy takatry ny olona tsotra fa apezak'Andriamanitra ao anatina mpanompon'Andriamanitra misy zavatra tsy vitan'ny olona tsotra fa ao anatina pasteur ao anatina mpitondra fivavahana no ametrahan'Andriamanitra ny vahaolana rehetra izany nofony farao zao tsy tany anatin'ny omby asa tsy tany amina olona manam-pahaizana tsy tao amina olon-kendry fa tao amin'ny Josefa ny nametran'Andriamanitra azy ary namany olana rehetra tao amin'ny firenena tao amin'ny firenena Egyptianina satria nisy 7 taona 7 taona voalohany vokatra ny tany fa 7 taona faharoa mosarena ny tany ary tao amin'ny Josefa ny namahany olana io Josefa nanana ny fanan'Andriamanitra na mahala ny problema io noho izany mamerina ilaina ny mpanompon'Andriamanitra ny zao krizy zao atsony ny mpanompon'Andriamanitra melanjany azapetraka fotsiny ataovy any amponjany izy de tenero andro zony hoe nanofony ny mpanjaka ngambavina vonao inona ony nofony nefa izy ony tsy afaka mandrainareo any Abraham fa ianao amponja ony ianao ry Josefa de mba tenitenenao ony fa napitavatra fotsiny ony mpanjaka mba lazalaza ony no tsy zay nataon'ny mpanjaka atsovy makaty izy esory ao aponja izy de asovy solony ny akanjony alao ny volombavany de ataovy manasika na eto izy ilaiko ity izy omeko lanjany izy te antany azy mivantana te hita azy direkta ilaina ny lelan'Andriamanitra manoloana ny krisy tantara faefatra anisan'ny zavatra kiray faefatra resahako tamin'ny andron'ny Nebokadnezara mpanjaka mbola resaka nofy ihany izy ty tamin'ny andron'ny Nebokadnezara mpanjaka de nisy atao amin'ilay atao hoe Daniel atao amin'ny Daniel toko faefatra Daniel toko faefatra ny andininy voalohany izao Nebokadnezara mpanjaka niadana tao antranoko ary faly finaritra tao andapako nanonofo zavatra nahatahotra ka nieritreritra teo ampandriko ary ny fahitan'ny lohako de raiky tahotra ka de nandidy mba hoentina eo anatrehako ny olon-kendry ny Babilôna rehetra ilaza amiko ny hevitry ny nofy de niditra ny omby asa ny piskidy ny kaldiana ny mpanandro ary nambarako teo anatreha ny nofo kanjo tsy nalaza ny hevitry ny nofy ireny fa noho ny farany de niditra teo anatreha kosa Daniel zay atao hoe Beltesezara araky ny anaran'ny Andriamanitra sady misy fanan'ireo Andriamanitra masina ao anatiny ary nofo de nambarako teo anatreny hoe ry Beltesezara lehibe anomby azy fantatra fa misy fanan'Andriamanitra masina ao anatinao tsy ndriny Nebokadnezara tsara fantatro izy fa misy fanan'Andriamanitra masina eo amin'ny andininy faina ry Beltesezara mpanjaka lehibe anomby azy fantatro fa misy fanan'ireo Andriamanitra masina ao anatinao ary tsy misy zava-miafina manahirana anao koa ambara ho any fahitana zay hitako tamin'ny nofy tamin'ny mba amin'ny heviny amen eo zao raha mandinika indray tsika ny tantarany Daniel sy Nebokadnezara mpanjaka
Nebokadnezar zany koa de amperora 720 ny firenena ny tantaniny zany teto ambonin'ny tany, firenena 720 ary nanjakazaka mihitsy izy. Fa indray andro izy nanofy, ary ny nofy dia tsy niteneniny tamin'ny olona, tsy nambarany tamin'ny olona zao le nofy zao le zavatra, tsy niteneniny tamin'izany izy, fa niteneniny fotsiny na tsony nombiasa mpisikidiny manapahaizana nanofy ary zala tamin'ny alina ozy izy ka angatako aminareo, teneninareo amiko ny nofiko, ahoana moriavany zany. De tsy vitany hoe teneninareo amiko fotsiny ny nofiko, fa teneno amiko koa ny dikany. Grave nge zany mba misy olona mako mba mitantara nofy hoe zao ny nofiko zao nofika inona pastera ny dikany, fa nan Nebokadnezar mpanjaka sady tsy vitany hoe ho tantaraina ny dikany, fa sady tsy niteneniny koa hoe zao le nofy. Ny alamaina daholo ny mpisikedy rehetra, fa nisy lehilahin'Andriamanitra ray any fitao atao hoe Daniel zay nanana ny fanahan'Andriamanitra, ary niaiky an'izany mihitsy Nebokadnezar, ianao izy de manana an'ireo fanahan'Andriamanitra, ary hainao ny zava-miafina rehetrarehetra, ka inona ny tokony ataoko, inona ny tena dikan'ity nofiko ty, inona le nofiko mba tantarao amiko. De nazavainy izy ty ny Daniel taminy, zao ny nofinao ry mpanjaka alina, de zao ny dikany. Hitanao, tahoarinany iny lamma ny problème ny Nebokadnezar, lamma ny firenena, lamma ny fiainany. Zay foana ny mahatonga namanindry. Ny firenena anankiray misy lehilahin'Andriamanitra, misy mpanompon'Andriamanitra, hain'ny mpitondra ny mametraka an'ireny mpitondra fivavahany reny amin'ny toerana misy azy, de za de milaza aminareo handroso zany firenena zany. Ilama moramora na de ao anatin'ny ady ary. Za de tena miteny ry havana malala, ity zavatra mahazo an'izao tontolo zao sy arety mandringany ity, tena mahita hoe ilama io, tokony ho resitsika io, tsy tokony ho lasa lavitra io, tsy tokony hanapotika firenena io. Zao zavatra mitranga eto Madagasikara ary eto mandringana izao, tsy tokony hitovy amin'ny Amerikanina, tsika tsy hitovy amin'ny Italianina, na ry zareo Frantsay, ny atretsika zao na ry zareo Brezilianina. Misy olona tena mivavaka eto Madagasikara. Misy mpanompon'Andriamanitra tena mivavaka eto Madagasikara. Ary tsika no anisan'ny firenena tena be kristianina indrindra, anisan'ny tena mivavaka indrindra, ary misy eto tena lazako anareo eto Madagasikara na de confiné na zany olona, mbola misy olona ihany tonga eny tendrombohitra mivavaka, mandeha ditongotra tena mivavaka. Maheno an'izany foana miresaka amiko pasteur zay eny tendrombohitra mivavaka, rehefa nidina ny fiangonana miakatra zay eny mivavaka, misy manao alim-bavaka eny tendrombohitra, tena misy olona mivavaka re olona eto Madagasikara. Ary tena opportunité goavana ho atsika ny fisiny reny mpanompon'Andriamanitra reny, avantage ngeza be ho atsika ny fisiny reny mpanompon'Andriamanitra reny. Noho izany tokony mena lanjany. Rehefa hitan'ny Nebokadnezar fa natsona mpisikedy nombiasa fa tsy nahavaly ny teniny, de zao ny teniny, misy Daniel lao mba hatsovo kely hoe mba hatovy maka ty, ary Daniel ilay lehilahin'Andriamanitra, ilay mpanompon'Andriamanitra ihany no afaka namany olany Nebokadnezar. Zany mahatonga namanao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana rehetra, mba mety mino fa mba mety tonga any ambonimbony any zao fiaoako zao, mety tonga any ambonimbony any zao antsoantsoko zao, fa tena ilaina ny mametraka ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny toerany, manana connexion amina mpanompon'Andriamanitra, miconnecta. Na iny Nebokadnezar ary de Nebokadnezar inona moa ny mahory azy, 720 ny firenena ny tantanany, volamena daholo ny fanaka rehetra nanany, tena nanana an'izay tiany ananana izy, ary nyrehireta amin'ny heriny sy ny tanjany, ary nanana miaramila matanjaka, mpanjakany Babilôny Nebokadnezar. Nefa fantany fa nisy zavatra tsy vitany, fa tsy maintsy nilana lehilahin'Andriamanitra, misy zavatra tsy voavahany, fa tsy maintsy nilana lehilahin'Andriamanitra. Zay ny mahatonga na mamerimberina hoe tsy hoe ataony anjorom-bala izy de samy mivavabavaka any, samy mitondra mamba eto mambavaka any, atso izy de miolanjany motive eo, na tsy menaka motivation resaka eto tsy voatery vola foana, fa tena fanomezana lanja mihitsy. Zava-dehibe ho amina mpanompon'Andriamanitra anankiray ny fieritseretana hoe misy mpitondra mily azy ao, misy mpitondra mangatabavaka aminy ao, misy mpitondra tena manome voninahitra azy ao, ary misy mpitondra manome lanja azy ao.
atao anaty baiboly zany. Daniel afaka nilaza ny hevitry nofony Nebukadnezar na tsy tonga tao andapa renge Daniel afaka nilaza ny hevitry nofony fa saingy Nebukadnezar mihitsy no nyteny hoe apanatsoy ety izy fa tena ilaiko tonga eto ilazako ny nofiko ilazako ny zavatra manahirana ilaiko izy tonga eto fa tsy telefone fotsiny izy de ambara ho aminy zao olo nofo mpanjaka de mba miao any va sekretera ny SP no apesa hoe mba apitany non tena ilaina ny manisy lanjany mpanompon'Andriamanitra zay ny faefatra tantara anankiray fahadimy makasika ny tantarany Davida raha mijery tsika ato amin'ny tantara voalohany toko fafito amby folo dia aitsika tsara fa rehefa nivavaka Davida indray andro nresaka Davida ary nanana fanirina izy boky ny tantara voalohany toko fafito amby folo andininy voalohany zao vaky ny teny ary Davida raha nipetraka tao an-tranony de nanao tamina tanampaminany hoe akory zato izao mitoetra amin'ny trano Sedera nefa ny fiarany faneken'ny Jehova kosa mitoetra ao anaty lay ary hoy natana tamin'ny Davida ataovy zay rehetra ao am-ponao fa Andriamanitra ny mombanao nefa tamin'ny mialina iny ihany de tonga tamin'ny Natana ny tenin'Andriamanitra nanao hoe andeha lazao amin'ny Davida mpanompoka hoe izao ny lazain'i Jehova tsy ianao nanao trano itoerako fa tsy mbola nitoetra tao an-trano aho atram'izay nitondrako ny Israely niakatra ka mandrakandroany fa nifindrafindra tobo sy nifindrafindra toerana ary tam'izay rehetra nifindrafindrako niaraka tamin'ny Israely mo nisy nitenena kokory va ny mpitsarany Israely izay notendreko mpiandry ny ondroko ka nanaovako hoe nahoana ny tsy nanao trano Sedera ho ahy ianareo. Io zao Davida indray mbola mpanjaka daholo zany resako anareo zany mpitondra fanjakana daholo zany naniry Davida namboatra tranon'Andriamanitra nanana fanirina izy de nampiantso an'ilay atao hoe natana mpaminany hitanao fa tsy afaka misaraka amin'ny mpitondra firenena ny mpitondra fivavahana teo foana ilay mpaminany teo foana ilay plazanofy eto zao de natana mpaminany ray ny teo nilaina ny miaramila nilaina ny general tamin'ny andron'ny Davida nilaina ny olona amboniny nilaina ny manampahaizana ilaina ny dokotera sy ny professeur ilaina ny fanafody fa tsy natao ambany javatra koa natana mpaminany satria ny fototsy ny fandehanana ny raharam-pirenena tamin'ny andron'ny Davida de fantatry Davida tsara fa ny fototsy ny fandehanana ny raharam-pirenena de avy amin'Andriamanitra irery ihany or Davida nefa tsy afaka mifandray direct tamin'Andriamanitra fa mila natana mpaminany izay natana mpaminany no mifandray direct amin'Andriamanitra ka ary efa mifandray direct amin'Andriamanitra natana mpaminany dia mampita hafatra ho an'ny Davida mpanjaka hoe Davida mpanjaka zao no hafatra avany amin'ny Jehova ho anao izany no ilaina mpaminany ilaina ny miaramila ilaina ny tafika ilaina ny manampahaizana ilaina ny olona ambony ilaina ny gouvernement ilaina daholy ny olona manampahaizana fa tsy tokony ho atao anjorom-bala ny mpanompon'Andriamanitra. Davida zao teto de naniry anamboatra fiangonana de ozy izy natany ataovy ary zay omponao mataovy taterao zay tena omponao amboary rehefa tena amboatra kanefa ny alina n'iny ihany de tonga tamin'ny natana mpaminany ny tenin'ny Jehova andahana lazao amin'ny Davida mpanjaka ndahana teny ny Davida mpanjaka tsy anao trano ahony ianao hoe tsy anao ony anao trano ahy fa any amin'ny taranakao no anao ny trano ah fa tsy anao ry Davida vory fotsiny ny fitaovana vory zao fa tsy anao ny anao trano ah hitanareo am'zany zany ny mazava-dehibe tena hoe misy afatr'Andriamanitra direct Andriamanitra mihitsy no niteny amin'ny alalan'ny mpaminany napita an'izany tamin'ny Davida ary raha tsy nanana mpaminany Davida fa nieritreritra fotsiny Davida hoe za manambola za manana fitaovana za manana ciment za manana vato za manana miaramila za manana ingénieur za manana architecte tena mahay noho izany ampanaofiko de mety hifandona amin'Andriamanitra izy satria ny planin'Andriamanitra tsy ilay nieritreretiny fa ny planin'Andriamanitra any amin'ny zanany no afaka manao an'le trano fa tsy izy ka raha nisesika izy de mety niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ary mety nifandona tamin'Andriamanitra riavana
ilaina hoia ny maka ny hevitra mpanompon'Andriamanitra, ilaina ny mpanompon'Andriamanitra, ilaina ny mifandray amina mpanompon'Andriamanitra, ilaina ny manakaiky mpanompon'Andriamanitra. Tsy tokony atao tsinotsinona ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny firenena, indrindrandrindra manoloana an'izay zavatra mitranga zao. Tahaka ny akana hevitra amin'ireo manam-pahaizana, akana hevitra amin'ireo dokotera, akana hevitra amin'ny olona ambony rehetrarehetra sy ny teknisianina, aoka tsy ho adinoana fa misy mpanompon'Andriamanitra ao izay tokony akana hevitra avy amin'Andriamanitra hamahana ny olana, hamahana ny olana. Ny zavatra nampalahelo anaty Baiboly misy any mpitondra fanjakana izay nilozan'Andriamanitra, ary rehefa nilozan'Andriamanitra ary mpitondra fanjakana ireny dia tena gravy a. Anisan'izany Saoly mpanjaka. Tamin'ny voalohany Saoly dia nisany atao hoe Samuela mpaminany. Samuela mpaminany no herin'ny Saoly mpanjaka. Samuela mpaminany no manosika azy. Samuela mpaminany no manome taridalana azy. Fa saingy nampalahelo dia zao, misy fotoana i Saoly te andeha amin'ny heviny foana. Amin'ny voalohany izy aloha dia ohatra miantso Samuela mpaminany zany, avianao Samuela mpaminany, inona ny tokony atao? Zao dia ohatra ny meny lanjany kely zany Samuela. Fa raha vao mandeha amin'izay mibaolina, ohatra misotra dia izy amin'izay no mitondra ny heviny. Dia vakio angy ny Samuela voalohany toko 7 toko 4 toko 5 fa ho hitanao fa nanomboka teo Saoly mpanjaka dia ohatra ny te andeha amin'ny heviny foana, andeha amin'ny heviny foana, te hiala mpaminany Samuela izy, tsy te hiaino mpaminany Samuela izy, ny hafarany ny lozan'Andriamanitra. Ary loza ny hafarany ny fanjakany i Saoly, loza ny hafarany, satria tao anatin'ny ray andro monja ny maty izy 3 mianaka, izy sy ny zanany roa lahy. Ary tsy naharitra ny fanjakana. Izao ny tenin'ny Samuela mpaminany, Samuela voalohany toko 5 Samuela voalohany toko 5 zao ny tenin'ny Samuela mpaminany tamin'ny Saoly mpanjaka. Ary hoy Saoly 7 vakiko hoe, fa ny miodina dia toy ny eloko amin'ny fankatoavana, ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy ny terafimy, satria nandany tenin'ny Jehova ianao dia nolaviny tsy ho mpanjaka kosa. Zany ny afatr'Andriamanitra, nandany tenin'ny Jehova no dia nolaviny tsy ho mpanjaka kosa. Eo amin'ny 7 Ary hoy Saoly tamin'ny Samuela, efa nanota fa efa nandika ny tenin'ny Jehova sy ny teninao, fa natahotra ny vahoaka ka niainy ny feoany. Koa ankehitriny masina ianao mamela ny eloko, miverena amiko indray mba hiakofaka eo anatrehany Jehova. Fa hoy Samuela tamin'ny Saoly, tsy hiverina aminao fa ianao efa nandany tenin'ny Jehova, ary Jehova kosa efa nandahanao tsy ho mpanjaka ny Israely tsony. Grave zany ry havana. Teto zany tena hoe raha vao i Samuela no niala tamin'ny Saoly, dia tsy hoe Samuela fotsiny niala tamin'ny Saoly, fa Andriamanitra mihitsy koa niala tamin'ny Saoly, ary dia onjonjony samy rery tao. Vakio tantaran'ny Saoly fa ratsy fiafara. I Saoly dia lehilahy manam-pahaizana, i Saoly dia lehilahy tia vahoaka, tena tia vahoaka io a. Ary zany no tonga azy ny teny jerenao nge amin'ny 7 Ary hoy Saoly tamin'ny Samuela, efa nanota fa efa nandika ny tenin'ny Jehova sy ny teninao, fa natahotra ny vahoaka ka niainy ny feoany. Kindrin'ny Saoly mpanjaka tsara, zange tian'ireo vahoaka reo hoe, dia niainy ny feoany tena mampalahelo ary zareo, dia nakatoaviko ny teniny, zay niteneniny, zay nangatahany, ny faniriny no niteneniko. Ary zany natonga nandahan'Andriamanitra, satria ohatra ny tiako loatra ireo vahoaka reo. I Saoly te hanao zavatra teo amin'ny firenena, tena te hita sitraka amin'ny vahoaka, te hitady ranondranony tamin'ny vahoaka. I Saoly tena nitady ahoana ny azahoako ny fonony vahoaka, ary dia nataony zany. Dia natonga azy nandika ny sitrapon'Andriamanitra. Kanjony tsy fatany fa napatezitra an'Andriamanitra nga io nataony io. Satria lasa tsy niain'ny feoan'i Jehova izy, nataony anjorom-bala Samuela mpaminany, ohatrany tsy te hiainana tsona Samuela mpaminany, fa aleo aloha izay mba say-patatro mihitsy, aleo mihitsy aloha hitondrako azy, aleo aloha fahaizako ny ampiasaiko azy, aleo aloha fa reto vahoaka reto tena mila ny tenanaka, aleo anaovako azy, somary misakisaka kely ianao Samuela. Niaraka tamin'izay, niala tamin'ny Andriamanitra. Niala tamin'ny Andriamanitra. Ilaina ho ary havana ny mpanompon'Andriamanitra. So zavatra resako amin'izao tsy hoe resaka politika, hoe ampanovana politika ny pasteur, fa tena ilaina mena lanja ny mpanompon'Andriamanitra ny mpitondra fivavahana manoloana ny zavatra sarotra ohatr'izao mba
mifandray amin'Andriamanitra ary afahany manome vahaolana ara-panahy fa izy folo tena tia firenena, tena tia vahoaka. De zany natonga azy nanao anjorom-bala, ohatrany tsy te iaino any Samuela, aleo Samuela aloha isisikany, aleo Samuela ialany aloha, fa ohatrany tsy te iaino an'izany fa aleo mihitsy aloha anaovako azy aloha e. Niafarany niala Samuela ary niala Andriamanitra. Niafarany izy nitady Samuela ihany izy, miverena hozy izy, efa aloalika ny ranombary, aloalika ny ranombary. Zay izy vao tena Samuela miverena re, nanenina rehefa tena zao avy tena hitodika amin'Andriamanitra, trop tara hozy vazaha. Tara loatra. Tara loatra izy vao nitodika tamin'ny Samuela, ary ny tanan'Andriamanitra efa niala taminy. Izany navoany seisty izy Saul mpanjaka. Ohatrany tsy nirarainy tsy niaviny. Ilay lehilahin'Andriamanitra, izay lehilahin'Andriamanitra namina no azy hatrany am-boalohany, nametraka azy teo amin'ny toeriny hatrany am-boalohany, de ohatrany nodiny faniny kanjo, zany ny zavatra nitranga. Ary ato mpanjaka voalohany, toko fa 17 ary moa, de misy lehilahy anankiray, mpanjaka anankiray atao Ahaba. Ity Ahaba mpanjaka ity ndray de tsy vitany hoe tsy nihainy fotsiny, fa nanenjika mpaminany mihitsy. Saintsano nge raha mandingitsika tamin'ny mpanjaka voalohany, toko fa 17 melohany amaranako ny toriteny. Mpanjaka voalohany toko fa 17 andininy voalohany. Fa misy tantarany atao hoe Eli mpaminany. Eli mpaminany zany nge olona ka tena lehilahin'Andriamanitra goavana nge zany Eli mpaminany zany. Lehilahin'Andriamanitra navita nanangan'olona maty zany. Nanangana tamin'ny maty. Eli mpaminany zany navita nampisaraka ny ranon'ny Jordana, nampisaraka ny ranon'ny Jordana tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Eli mpaminany zany navita fahagagana maro. Eli mpaminany fahagagana maro. Nandatsaka afo avy any an-danitra namon'olona. Eli mpaminany navita mirakla rehefa nisy mosary. Nahavariana ny Ahaba mpanjaka nefa tamin'izany mpanjaka ny Israely. Ahaba mpanjaka de nenjeny Eli mpaminany. Tsy mba hoe tokony tombotsoa azy ny hoe zara koa raha nisy an'ity mpaminany lehibe ity, mba tokony ataoko hiara iasa aminy. Nenjehany ray. Ny fofoniny mihitsy ny aino aiza ny aminonana iny, vono iny fa ino oatra milaza loza, poteo any fa ino oatra milaza zavatra tsy tokony tenenina, aiza koa nisy zao poteo any vono. Ary tena nenjehany Ahaba Eli, tena nenjehany Ahaba mpanjaka. Eli nefa moa tsy matiny, ary Eli tsy azony, satria Andriamanitra niaro any Eli. Fa niafarany Ahaba raha mijery ny tantara ianao fa ratsy fiafara ihany koa. Ahaba mpanjaka ratsy fiafara tamin'ny fomba nampalahelo ny afaran'ny tantarany. Zany no mahatonga namiteny amintsika mpijery ry havako, tena tombotsoan'ny firenena ny fisina mpanompon'Andriamanitra, lehilahin'Andriamanitra, tena olona mivavaka amina firenena. Raha itsika ny mametraka azy ho amin'ny toerany, mahay mamelanja azy, mametraka azy amin'ny plasy tokony hosazy azy, tena tombotsoa amina firenena. Mbola tsindriko any raha miteny an'izany lehilahin'Andriamanitra zany, tsy pasteur Ertina ny teneniko an'izany, tsy ny tenako, fa misy mpanompon'Andriamanitra be da be any zay tsara lavitra noho izaho, tena mivavaka lavitra noho izaho, manamasy tena noho ny tenako, tena akaikin'Andriamanitra, tokony atsona ireny olona ireny. Misy ray aman-dreny ara-panahiny izay tsy tokony enjehana, tsy tokony ho ahilikilika, tsy tokony vonoina, fa tokony ho atsonina. Inona ny tokony ho atao mba mivavaha, inona ny hevitr'Andriamanitra, inona ny tokony akana hevitra. Riavana malala, mila jerena ireny, mila fatarina zany. Ahaba mpanjaka de tena ny fofony any Eli mihitsy, nitedaviny fomba rehetrarehetra ahoana ny amonona ny Eli mpaminany. Nefa Eli mpaminany no napidina ny ranonorana, 3 taona sy tapany tsisy ranonorana tao amin'ny tanin'ny Israely, fa no nivavaka nataony Eli de nilatsaka ny ranonorana. Hitany Ahaba zany, nefa de avy eo tsy mbola nasiny vidiny ihany io lehilahin'Andriamanitra. Riavana, fotoana izao petraka ny fanontaniantsika hoe inona ny andraikitsy ny mpanompon'Andriamanitra, inona ny andraikitsy pasteur, inona ny andraikitsy zao, zany ny andraikiny zany. Ny pasteur akory tsy hoe andadizana, ny pasteur akory tsy hoe olelafina na ololavina tapony loha,
ny mpitandrina sy ny mpitondra fivavahana akory tsy hoe atao sitrapony de indraindraina nao tsy zany ny tiako tenenina fa hoy hoe asina lanjany manoloana indrindrandrindra ny zavatra misy atreatsika izay tsy vita manapaizany tena manao zay ho afa nengere olona ny miaramila ny polisy ny gendarme ny dokotera ny fanafody ny professeur ny hôpitaly sokafana etseroa manao zay ho afa ntsika menakavy nefa ny arakaraky ny ezaka ataotsika ndraindray ohatra misy zavatra tsy mandeha mila Elipa aminany io mila Josefa io mila ny Abrahama io mila ny Jakoba kely io mila ny Natanampaminany io mila ny Samuela io mila ny Daniela io mila lelan'Andriamanitra io sady tena miantso ny mpitondra amin'ny fanetretena amin'ny foko ray manontolo atsovy reny mpanompon'Andriamanitra efa manao ihany izy reny any ambadimbadika any angamba any anaty fiangonana any atokantranony mba efa mivavaka ihany angamba izy reny fa misy lanjany kokoa raha misy connexion directe miconnecte amina mpanompon'Andriamanitra ary io za tsy miresaka firenena ihany revana tsy miresaka raha-pirenena ihany eto fa miresaka ny tokantranonao koa ny fiainanao manokana manana connexion amina mpanompon'Andriamanitra Andriamanitra manko rehefa miasa Andriamanitra de tsy izy direct midina avy any an-danitra midina eto na maniraka anjely izy fa manangana lehilahy izy manangana lehilahy anankiray izy lehilahin'Andriamanitra no atsangany ary amin'ny alalan'io lehilahin'Andriamanitra io no ampitan'ny afatrany amin'ny alalan'ny Samuela mpaminany no ampitan'ny afatra amin'ny Natana mpaminany no ampitan'ny afatra amin'ny alalan'ny Daniela sy Josefa no ampitan'ny afatra amin'ny alalan'ny Abraham amin'ny alalan'ny Jakob amin'ny alalan'ny Petera manangana olona Andriamanitra ka amin'ny fotoana ianao manana connexion amin'ny mpanompon'Andriamanitra io miconnecte aminy meolanjany izy asio vidiny ianao zay manana ny fiangonanao manana mpanompon'Andriamanitra raha hitanao ny mpanompon'Andriamanitra aminao pasteranao mpitandrina fa olona mba tena avy amin'Andriamanitra marina fa tsy pikarama olona tena natsoan'Andriamanitra marina fa tsy olona nataka fotsiny koa fa tena olona tena hoe tena natsoan'Andriamanitra iandrondry misy fanan'Andriamanitra io pasteranao io manana connexion aminy ataovy zay nanana connexion connectiava aminy tsy azonao ambanina ny lehilahin'Andriamanitra tsy azonao atao tsinotsinony asio vidiny ary asio lanjany izy amin'ny fotoana ianao manisy lanjany an'ireny olona ireny mpanompon'Andriamanitra ireny dia Andriamanitra hiditra tsehatra amahazavatra sarotra eo amin'ny fiainanao connexion amarana ny fampianarana sy ny toriteny na tonga ny ato amin'ny tantara ato amin'ny mpanjaka faharoa toko fahenina mandeha ny famvalo amaranako nyity tantara sy resaka androany ity de misy tam'izany ny mpanjakan'ny Israely ny Israelianina no tafian'ny Syrianina tafian'ny Syrianina nanafika ary zareo Syrianina reo dia manafika ny Israely zao anefany na de manafika ary reo Syrianina reo de tsy mahomby mihitsy tsy mety mahomby satria ohatra zao raha izy hoe Antananarivo le izy ohatra faritany Antananarivo ho tafiana de mieritreritra mpanjakan'ny Syria hoe andao tafiana Antananarivo miditra any Ambohidratrimo tsika mitotonandro zalahy amin'ny 4 maraina any Ambohidratrimo ny miaramila ny Israely mitotonao amin'ny 3 maraina zany hoe ny an'ny Israely ny tonga melo tonga indray ny apitsony tena ohatrany tsy nahomby tsika fa zalahy ny tonga aloha tao andao indray ozy izy zalahy any manjakandrina indray tsika nitsofoka melo andray nidira tsika amin'ny herinandro mitotonao zalahy manjakandrina amin'ny 9 maraina ny zanak'Israely mitotonao amin'ny 5 maraina ny any zanak'Israely foana ny tonga melo mieritreritra indray ohatra ny Asiriana hoe andao indray avy any ambato fotsy tonga or zalahy 9 maraina ny zanak'Israely efa miomanao amin'ny 9 maraina miaraka amin'ny miaramila efa miandro fotsiny hoe midira rasa tezitra ny miariny mpanjakan'ny Syria tezitra misy mamadika ato amintsika ato misy mamadika ahoana no alalan'ny mpanjakan'ny Israely hoe itsofoka ritsika de tonga de zalahy foana ny tonga melo miditra ritsika zalahy ny tonga melo misy mamadika ato misy olona amin'ny telefona any amin'ny zalahy fa iza mihitsy mipamadika ato de niteny ny miaramila manao hoe ry mpanjaka tsisy mamadika ato amintsika tsisy olona mamadika ato fa
misy mpaminany ao amin'zareo hoe atao hoe Elisa ka na zavatra eritseretinao ambony fandrinanao ara ny mpanjaka ny Siria de fantatry io Elisa io de zany ny mahatonga azy mahatonga atsika tsy mahomby mihitsy fa mahatonga an'ireo tonga de fantatry zalafoana ny secret fantatry zalafoana ny secret riavana malala ilaina ny mpanompon'Andriamanitra satria misy zavatra tena tsy vita amin'ny manam-pahaizana fa vita na mpaminany ary Elisa mpaminany ny mahalala ny hevitr'Andriamanitra izao ny tokony atao izao ny etrehana an'ity izao ny fomba fiady izao ny tokony atao ilaina ny lehilahin'Andriamanitra na aminao mpino atao tokantrano ato ao amin'ny isam-batan'olona ianao manana olana mavesatra ianao aza manambany mpanompon'Andriamanitra ilaina manana connexion napiasa ny fahaizanao napiasa ny avokanao napiasa mpitsara nandefa vola nanototra vola tetsyteroa tsy navaolana misy lehilahin'Andriamanitra ao asivo vidiny asivo lanjany nakany amin'ny dokotera ianao nakany amin'ny gynécologue ianao nakary amin'ny professeur ianao ary nandany 15 millions 20 millions 50 millions mba efa nanisy lanjany ve ianao lehilahin'Andriamanitra mba nasinao vidiny ve lehilahin'Andriamanitra fa io lehilahin'Andriamanitra io anefa ny mahatonga mety atonga ny vadinao hiteraka ny fametrahatana nataon'io lehilahin'Andriamanitra io natonga nareo mivady azo zanaka ny fametrahatana nataon'io lehilahin'Andriamanitra io no mahatonga ny lalana mety hisokatra io fiainanareo ny fametrahatana nataona pasteur no mety hanokatra anapotika amin'ny problema rehetra eo anoloanao be tabe olona hitako omeny lanja ny dokotera omeny lanja ny professeur omeny lanja ny valina échographie sy ny scanner fa tsy manome lanja ny mpanompon'Andriamanitra izy normal ianao na mivavaka ara tsisy vokany omeny lanja ny mpanompon'Andriamanitra eto mitodika amintsika menakavy eto amin'ny tany sy ny fanjakana eto amin'ny firenena mety mba hoe no any ambadimbadika any zany fiaoko zany miantso aloha ary milaza zay apetraky ny tompo atao ambavako satria rehefa nivavaka mafy ho an'ity fireneny ty andro vitsivitsy zay sakalina sa moa matetika indraindray mifoha amin'ny ray maraina mifoha amin'ny 12 alina mifoha amin'ny 2 maraina mivavaka ary de mivavaka ho an'ity fireneny ty de novangin'Andriamanitra ampitan'izany afatra izany ho an'ny mpitondra ho an'ny mpanao politiky ho an'ny malagasy ho anao atatokantrano ilaina ianao manana connexion amin'Andriamanitra amin'ny alalana lehilahin'Andriamanitra misy lehilahin'Andriamanitra ny tokony ho jerenao tokony ho atsonao tokony ho atoninao tokony ho asianao lanjany fa mety eo ambavany lehilahin'Andriamanitra ny vahaolana na ho an'ny firenena vahaolana ho an'ny ady rehetra trehana na ho an'ny tokantranonao na tonga ny Sirianina tsy tafiditra mihitsy ary na de nitady ny fomba andresena ny Israely ary de satria tao Elisa mpaminany tsy hoe nanana miaramila matanjaka ny zanak'Israely tsy hoe nanana fitaovam-piadiana matanjaka ny zanak'Israely non fa tao Elisa mpaminany ka nitondrana ny raha rasy nitetika ady rehetra sy ny stratégie rehetra nafana nandresy ny fahavalo de tamin'ny hevitr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra de Elisa mpaminany ilainao ny manana connexion amina mpanompon'Andriamanitra mino fa izany toroteny nanome ohatra vitsivitsy atsika teto iresako androany manoloana ny zavatra sarotra lalovan'ny firenena hoe inona ny tokony atao aiza ny tokony ale androany de niresaka ny hoe misy lehilahin'Andriamanitra eto ka io lehilahin'Andriamanitra io tsy hoe andada dizatra na tompotopoiny na ekofa na lehilahin'Andriamanitra fa mba akana hevitra mba afa le mamelanjany azy mba afahany mivavaka mamelanjany azy mba afahany motive kokoa izy motive izy rehefa omenao lanjany izy na tsy omenao vola ary tsy olana ary mbola tsy ndreky tsy voatery ho pasteur hertina tsy voatery ho za be da be mpanompon'Andriamanitra tsara lavitra noho izay eto be da be mpanompon'Andriamanitra ambony lavitra noho izay eto Madagasikara be da be mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny ampiasana eto tedavo reny mpanompon'Andriamanitra reny katsaho reny mpanompon'Andriamanitra reny de andana atsoy izy ifanampy aminareo de ho hitanareo fa ho tahin'Andriamanitra ty fireneny ty isy zavatra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika mbe vavaka isika misaotra indrindra tompony fahasoavanao sy ny fitahinao afaka nandray zany teninao sy fampianarana zany zay ho an'ny fireneny ho an'ny Madagasikara ary ho andreto vahoakanao reto mino fa zany fampianarana zany de anovan'ny toetsaina sy ny toeponay ary mino fa isy vahoaka maro ho resinao lahatra ity fireneny ty ho babinao ary ny mpitondra de ho vonjenao
miarika zavatra sarotra tompony firenena malagasy ary tena sarotra ny izao covid-19 zao vita ihany fa ny aorinany zao tompo tena fantatray hoe rara ny zavatra trehany eto Madagasikara kanefa ny mino fa raha mba misy maheno ihany zao afatra ampitainao amin'ny alalan'ny mpanomponao zao dia hovaolana ho an'ity firenena ity hovonjenao any izao firenena zao ary ho afaka tsy ho ela ao anatin'ny zavatra sarotra ao anatin'ny zavatra mangety hotahinao ny mpitondra fanjakana hotahinao ny filoham-pirenena ny prime ministre ny gouvernement ny député ny loholona ny mpitondra rehetrarisaka ambaratongany hokasihanao an'izy ireny ary halala zay tokony ataony araka izany tenin'Andriamanitra rena izany hotahinao izy ireo tsirairay avy misy saotra tompo amen mamety mandram-piona mandram-pitafa veloma tompoka vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandeha tantety izy mba asa Nanisik